Ampitombona amintsika hatrandrevana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Manasanareo ary araky vavaka isika alohan'ny andresantsika ny afatra amin'ity maraina ity. Vavaka isika. Misotranao zay Jesosy io fa nifoazonao indray amin'ity lady maraina ity. Miandrandranao zahay ny hanomezanao anay ny teninao aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Aza tsitsina aminay zany tahaka ny ando vao maraina milatsaka amin'ny tany ka mamelombelona ny fiainanay iray manontolo. Ny teninao no manamandomando ny taolanay zay vao avakivakinao. Mitenena Jesosy io fa lina ny andreny aminao indray zahay. Amen. Ny afatry ny tenin'Andriamanitra ho antsika amin'ny teny io ty dia ho raisitsika miainga avy amin'ny tenin'ny soratra masina izay hita ao amin'ny boky ny Isaia 7:50. Isaia 7:50 ny 10 sy 110 ihany. Isaia 7:50 ny 10 sy 110 ihany. Mivaky toy izao rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy. Nefa sitraky Jehovah ny anoritoro ny sy hampangirifiry azy rehefa manolotra fanatimpanonerana izy dia nahita taranaka dia hahita taranaka sady ho maro andro ary ny sitrapony Jehovah dia hambinina eo an-tanany. Noho ny fisasarany fanahiny dia hahita izany izy ka ho afa-po. Ny fahalalana azy na ny fahalalana azy no hanamarinany mpanompoka marina ny olona maro ary izy no hivesatra ny heloko ireo. Amen. Isaia 7:50 ny 10 sy 110. Maninona moa ny firenena maro maneran-tany mikarakara na manatanteraka an'ireny atao hoe anniversaire na génocide ohatra nisy an'ireny fatin'olona mikararana reny tamina génocide na tamin'ny resaka acte terroriste na tamin'ny resaka vonon'olona mahatsiravina dia isa-taona anaovana cérémonie fahatsiarovana ireny génocide reny. Nefa ny zavatra mahatsiravina ny zavatra nisy raha ny tokony ho izy dia hoe tsy mampite herika intsony, tsy mampite hitadidy intsony fa aleo hivalilany zany fa zavatra nampiororo ary zavatra nanimba ny saina mihitsy. Fa maninona no isa-taona no mankalaza izany ohatra hoe ny 11 septembre tamin'ny nampidoboka ny World Trade Center, ohatra hoe génocide tany Rwanda. Fa maninona ireo firenen'ireo no tohatra ny milalao alahelo ve no mamerina mankalaza ny fotoana ireny. Ny antony dia satria tonga amin'ilay fomba fiteny frantsay hoe plus jamais ça. Plus jamais ça. Mba tsy ho adinoy ny taranaka teoriana eo amin'ilay firenena hoe nandalo fotoan-tsarotra ny firenentsika na ny firenena anankiray nandritra an'io fotoana io nisy fatin'olo mba tsy ho adinoina ny raha latsaka tamin'izany fotoana. Ary ara-tsoratra masina ihany koa raha fantatrareo maninona moa no nankalaza ny Pasika isa-taona ny zanak'Israely. Fantatrareo tsara amin'ny bokin'ny Exodosy nasain'i Jehovah mankalaza ny Pasika isa-taona ny zanak'Israely mba ho tsaroany taranaka mifandimby ny fomba nanafahan'Andriamanitra azy ireo tany Egipta ary indrindra mba tsy ho adinoin'ilay génération vaovao ateoriana ny ngidiny zany atao hoe esclavage pendant 430 ans zany. Mba tsy ho adinoiny ny ngidiny zany hoe fanandevozana nandritra ny 360 taona. Io matsy rehefa mifandimby le génération ty afara dia lasa fahatsiarovana ary indraindray lasa ohatran'ny hoe culturel folklorique hoe nisy an'izany holo. Ary ny jiosy tena enjana be amin'ny resaka pédagogie rehefa tonga io fety io
dia tsy fety fotsiny ohatra anatsika hoe manao sakafo mandeha makany am-piangonana de vita fa ry zareo a manamboatra tranolay kely mihitsy any ivelan'ny tanàna dia tsy mipetraka trano fa mipetraka ao am'lay tranolay ho fahatsiarovana ny dia tany anefitra asaina mihinana anana mangidy ho fahatsiarovana ny ngidiny zany atao hoe fanandevozana zany hoe aktualizena ao anatin'ny eritreritra sy ny fo amam-panahan'lay taranaka ny souffrance ny ainan'ireo taranaka tany aloha ro razame tany aloha mba ho latsaka anaty hoe nangidy zany fanandevozana nahazo ny razambena izany izay no antony nasain'andriamanitra nanaovana an'izany ary io fety napetrak'andriamanitra io ao teo amy zanak'israely dia mba hatonga ny zanak'israely aorinan'izay tsy manana eritreritra itsony hiverina any Egypta zay koa ny tanjona faharoa satria nangidy taminy satria fahatsiarovana ratsy de tsy te hierika am'izany intsony zay no fikendren'andriamanitra kanjo fatatsika ny toy ny tantara fa isaky ny mikomy tamin'ny Mosesy ny zanak'Israely ohatra ina foana ny réflexe ny zanak'Israely handeha hiverina any Egypta réflexe ny zanak'Israely io isaky misy problema handeha hiverina any Egypta efa tonga eo ambaravarany tany Kanana zareo tao Gadesy de naniraka Mosesy hoe mba jereo ny endrikendriky ny tany de anisany iraka tany i Josoa sy Kaleba izy ro larery no ny teny hoe efa natolotr'Andriamanitra ao atsika ny tanàna sisan'izay andao hoverina any Egypta fa goavana ny fahavalo inona koa moa ny antony nampandravan'Andriamanitra ny tempoly tamin'ny fahababoly efa nanafatr'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Jeremia hoe aza manohitra ny Nebokadnezara fa ekeo ny dila zay apetrany aminareo de tsy ho rava ny tempoly tsy miaino an'izany ny zanak'Israely fa mbola hoe andeha hifampiraharaha amin'ny Egyptianina ny Farao Nebo izay raha tsy diso aho zay foana ny zanak'Israely hiverina any Egypta efa tsy tokony herika antsony fa ngatsy efa ampy ny ngidiny sy ny afero nentin'ny razanareo mbola mieritreritra any Egypta izay nefa ny fikendren'Andriamanitra am'ireny donc rapetrako amin'le fanontaniana teo hoe inona ny antony commémoration ny Pasika jiosy inona ny antony anaovan'ny olona commémoration ny génocide mba hatonga an'le taranaka teorina tsy hanadino ny aratsiny zany zavatra nanjo zany ka hiteny hoe plus jamais ça de tahak'izay koa ny zavatra resahantsika eto ny tenin'Andriamanitra ny tenin'ny soratra masina zay nanantsika eto dia lay firana malaza nataon'lay teo hoe firanany Ebediave na ny mpanompon'ny Jehova ilay mpanompon'ny jaly ary fatatsika fa tandindon'ny Kristy zany manambara ny fiavian'ny Kristy ary ao anatin'izany no ampahatsahivana antsika hoe mangidy taminy namonjenantsika Isaia 7:10 hoe nitondra ny aretintsika tokoa izy nitondra ny aretintsika tokoa izy ny diakapoka tamin'ny nasitrananatsika hoe tsy moramora ny namonjen'Andriamanitra atsika mba maim-pona ny famonjena mariny zany fa ny vidin'ny famonjena tsy maim-pona fa raha latsaka tena sy maninona tononona isaky mandray fanasany tompotsika hoe ataovy izao fahatsiarovana na oviana no mihinana ny tony mofo itony sy misotro an'ity rano kapoka fanekena ity anareo azadino ny ngidin'ny Kalvary azadino fa nipatrapatraka tahaka ny ra ny atsembohan'ny tomponao tao Getsemane fa ny problema isika lasa manamaivana izany lasa mibanalize an'izany tsotra loatra amitsika zany matsapan'izany ve ny akamaroantsika tonga mandray fanasany tompo sa de hoe ritoaly tsy maintsy atao io rehefa tonga ny alahady misy sasa mba manana avantage hoe sakalahady misy fandraisana na sasany isam-bolana fa ny antony amerenana zany aminao de mba hatsiarovanao fa tsy mora ny namonjenanao eo indrindra no mipetraka ny problema ozy izy ilay teolojianina frantsay atao hoe Antoine Nuis
hoe ny problemany kristianina zay novonjena tsy miresaka jentilisa eto, tsy miresaka olona tsy resy lahatra eto, fa ianao zay mifo maraina matoa anao manaraka an'ity dia olona resy lahatra na mangetaeta farafaratsany dia misy terme mavesatra be zay nampiasany hoe nous sommes des enfants gâtés pourris de la grâce. Zatra loatra ny fahasoavan'Andriamanitra de milalao zany fahasoavan'Andriamanitra zany, manamaivana zany fahasoavan'Andriamanitra zany. Ary raha ny tena marina tsy tena mbola mikasika an'ilay fahasoavan'Andriamanitra ny olona tsy mahatsapa ny sarobidiny zany. Heveriny hoe zoany du zoako ny voavela eloka, droako ny voavela eloka, tsia faveur. Samy hafa ny droit sy ny faveur. Ny droit zany a, ny du zany de hoe zaho ny asa mafy, zaho nanao an'izao, zoako, ohatrany hoe zoan'ny mpiasa mandray ny karama ny farany volana, zoan'olombelona rehefa zao de tokony ho zao natao aminy, zany hoe zavatra tsy maintsy atao aminy iny satria tandrify azy, fa tsy zoanao ny voavela eloka fa faveur. Adinotsika zay amin'ny teny frantsay ma sisy hoe la grâce somary tsy mazava amin'ny olona le grâce, afangaron'ny olona le grâce amin'ny atao hoe bénédiction, afangaron'ny olona ny grâce amin'ny atao hoe bienfait de Dieu, zany hoe ny fahasoavan'Andriamanitra. Inona ny fahasoavan'Andriamanitra matetiky ina vaovao? Ha, ny fahasoavan'ny tompo. De ao anatin'ny sain'ny olona le hoe fahasoavan'ny tompo a de hoe zao salama izao, marina fahasoavany zany. Zany atao hoe fahasoavan'ny tompo zany amin'ny olona de le hoe ny fitahiny sisisy, marina fa tsy mahalaza azy, fa faveur. Asa fantatrareo dikan'izany atao hoe faveur zany, hoe ty mba omeo ahy faveur, mba omeo faveur a. Dikan'izany tsy tandrify anao le izy, tsy sahaza anao le izy, tsy mety aminao io, fa omenanao. Zay ny atao hoe faveur. Raha ny tokony ho izy de tsy hainao no tandrify an'io fa ranona. Efa nametra-panontaniana ve ianao zay manaraka ny pejy ity, fa maninona ho ny fianakavianareo ray amanontolo? Tsy makalavy sika fa fianakavianareo fotsiny. De ho zay ny tenin'ny Paoly apôstôly any amin'ny epistily any hoe hevery ny fiantsonanareo rahalahy fa tsy firy ny olona manan-tsaina iha amin'ny fianakavianao. Maninona no ianao no nahazo an'izao faveur izao ka mahafantatra an'Andriamanitra? Fa ianao ve no endrindrindra atao amin'ny fianakaviana? Ianao ve no intelligent indrindra? Ianao ve no tsaratsara toetra indrindra ka satria ianao no voafidy? Mila mametra-panontaniantsika. Tokony hampanetry tenatsika ary zany fa tsy hampireharehatsika. Satria ozy ny soratra masina ny adalan'izao tontolo zao no fidin'Andriamanitra maninona? Hampahamenatra ny endra. Ary za tsy menatra an'izany mihitsy rehefa miteny amin'ny olona hoe ianao ve no mba pastera? De zao hoe za koa aro abagaga. Fa izay natao hoe faveur, ary io faveur io tsy azotsika hazavaina. Pourquoi? C'est une faveur, c'est une grâce. Jacob antiky fa Esau no alako, maninona tsy Esau lay entre guillemets manaja ray aman-dreny, Esau lay pakatoa no ny fidin'Andriamanitra handimby an'ny Isaka? Fa maninona Jacob le fetsifetsy ratsy, le kapotsapotsaka lahy, io no voafidy? C'est une faveur. Zany na voan'ny mpianatra Jesosy ihany koa hoe rehefa mba tonga amin'ny fanjakanao zahay dia mba ranona i Jakoba sy Jaona nangataka faveur amano, mba ataovy amin'ny akavananao a, ary ny ray ataovy amin'ny akavianao. Tsy anareo zy Jesosy no hamaritra ny am'izany fa ny ray ihany. Ny tiana tenenina amitsika hoe io faveur io tompoko a, zavatra goavana be. Io anefa no adin'ny olona rehefa mandeha eny ny fiainana andavanandro, hoe ny famonjenanao ane teto amin'ny piasy fijaliana ty ka mangidy ka isaky ny mangataka fifonana ianao, isaky ny tonga anao mifona anatren'Andriamanitra, asa ratsapanao zany atao hoe faveur zany. Ary manaraka an'izay de zao ity fahorin'ny Kristy ity tiana ho latsaka anatitsika. Ny zavatra anankiray remarkeko dia
tsy tiany olona tsony, tsy tiany olona loatra renesina am'izao andro zao zany atao hoe fijaliany jesosy zany. Mba mandinia angenareo hoe rehefa mihainy tory-teny manaova exercice kely mijereva youtube, mijereva facebook, ny 99% tory-teny dia success story no hain'ny olona. Ho tafity ianao raha miaraka an' jesosy, jesosy manasitrana, jesosy mahagaga, jesosy zao sy zao, fa azo isaina amy ratsatanana sisa ny olona manambara hoe fijalian jesosy. Ohatrany tsy tiany olona resahany io fa tsy haiko manelingelina ve ohatran'le teneniko teo le anniversaire ny génocide. Ina ny resahana an'izany génocide zany io zany sasany zany aza fa zavatra mahatsirafa, tsy maintsy apatsahivina amy taranana ka hoe tsy moramora vao azonao ny fahaleovantena ny firenenao. De tahak'izay koa fa maninona ny tsy tiany olona ho renesina intsony zany fahafatesan jesosy zany magaga, ohatrany dinganina, ohatrany atao malakilaky. Tadidiko tsara tamin'ny nivoahan'ilay film hoe la passion du Christ zay nataony Mel Gibson, hoan'izay nijerany iny film iny. Tsy ilay déroulement le film no resahako fa ilay contexte namamohanany iny film iny. Polémika be taty Eropa rehefa nandeha ny critique cinématographique, tezitra ny jiosy, diaspora jiosy taty Eropa hoe tsy tokony avoaka io film io fa tena lasa mahatonga ny antisémitisme aty Eropa. Ny antisémitisme azavaina amitsika le hoe le fahakarana jiosy, fanenjena jiosy. De nantany le mpanao gazety hoe fa ahoana mahatonga anao miteny hoe mahapetsika ny antisémitisme io film io, ka trop loatra ozy izy lay fampisongadinan'le réalisateur ny fijalian jesosy. Raha nahitan'le la passion du Christ nareo tsy ohatran'le Jésus de Nazareth le hoe hitanareo Jésus de Nazareth rehefa le vonona jesosy de eo amy 10 minutes raha ela indrindra na 5 minutes de dinganiny. Ary na ny mpanao film rehetra matsikatra ianareo fa tsy à l'aise amin'io séquence io de tonga de dinganina ry am'le fitsanganantena maty satria tellement c'est dur avare. Fa Mel Gibson rehefa nanotaniny hoe fa maninona ianao nanokana io ny partie ny tantara jesosy fa tsy resahanao ny fahagagana, tsy resahanao ny tateony fa io séquence ny fijalian jesosy io tiako tsapany olona mihitsy ozy izy hoe ho ren'ny olona any anatiny mihitsy ozy ny zavatra noentiny oranga io. Ary c'est réussi ho an'izay nahita azy, tena tsy mora mijery any olona passion du Christ hatramin'ny farany. Pour marque ny omeny mpitsabo aza hoe ny vehivavy bevoka tsy tokony hijery azy satria trop violent. Tsy zaka nijery amin'ny atsipiriany mihitsy ny ampisongadinan'le mpanao film le hoe kapohana amin'ilay crochet ny jesosy de miala nofony de tena seho mihitsy ra tsisy jerena mahatsiravina mijery azy. Fa izay mihitsy anefa le izy hoe tena mila milentika ao anatin'ny lohanao hoe manfaitra ny namonjenanao. Andao hiverina any amin'ny base tsika, andao avelany aloha ny problème andavanandro, ny tsy fahasalamana, ny tsy fahampina, ny aretina, ny fanenjen'ny olona, fa andao hiverina any Calvary satria ato daholo ny lakile ny zavatra rehetrarehetra. Sao de adininao Calvary, sao de adininao fa mafy aneny nentin'le tomponao. Fa rehefa fantatrao ny fahorian'ny Kristy de izany no solomaso entinao mijery ny fahorianao koa avy eo. Averiko, rehefa tena tsapanao ny ngidy ny fahorian'ny Kristy de ho zany no solomaso entinao mamaky ny fahoriana misy eto am'izao tontolo zao. Tsy hoe natao fotsiny ampisento anao hoe ndry mampalahelo jesosy. Non, jesosy tsy mitady ny fangoranao. Tahaka nataony tamin'le vehivavy tany Jerosalema rehefa nienjera jesosy de nitomany. Aza mitomany aho jesosy, mitomania ny tenanareo. Za tsy mitady pitié, je ne cherche pas votre pitié. Tsy zany no antony hoe de mampangoraka re jesosy io. Hoe mijery an'le film ity ndry mafy nazo jesosy. Tsy mitady an'izany jesosy. Fa inona ny tokony hikrehinany aminao io fijalian jesosy io hoe plus jamais ça Seigneur. Ampy izay nalatsany ranao zay. Nangidy taminao zay ka zay mangidy aminao mangidy amiko. Ary ianao koa vokatra hoe tsy te hierika am'izany faratsin'izany. Tokony ho zay.
fa tsy resaka émotion, tsy resaka fihetsepo, tsy resaka ranomaso, tsy vidina amy ranomaso akory jesosy ka araky nirandrina raha mamonjy zay manao hoe tsy nisetana lahelo natomany no anafaka ny elokao na de ilaina tokoa azy zany anenena minota natao tsy mijanona am'izay fa inona no andrasany aminao rehefa nahitany fahoriana ianao. Zay eto tsy manindraindra ny atao hoe fahoriana ny dolorisme, non, tsy manao éloge de la souffrance, tsy miidéaliser ny souffrance tahaka ny doloriste sanatria. Ary ny filazantsara koa na ny baiboly tsy miantso atsika hoe jereo ny côté positif amin'ny fahoriana, au contraire aleo tena ho tsapanao hoe zany fahoriana zany tena ratsy fa inona no fikendrena. De eto mahatsiaro ny teny le mpampianatra anay zay docteur Razvel Marety, mpampianatra anay tao amin'ny salte tafotonandro. Zaho izy mba manana fangatahana aminareo mpianatro pastora reo. De inona ho zahay? De zao lazainy hoe aoka re tompoky ny hazo fijaliana ao amin'ny fiangonanareo rehefa mitondra fiangonanareo mantsy anay pastora, mba tsy amboamboarina ny lacroix, mba tsy atao tsara tare tanareo le asina jirojiro ohatra ny néon, asina loko, asina ranombolamena, asina ranombola avelao izy le hazo fijaliana ho mainty, ho tsarovany mpiangona isaky ny miditra ny fiangonana izy hatsarovany hoe mafaitra ny namonjenanao. Aza tsaratsara iny io avelao amin'io vatakazo io hoe mafy tamin'ny Jesosy io. Araka am'izao de mbola mitondra ny olatra izy eo amin'ny tanany eto amin'ny lany voany. Zay ny teneniny ary marina ny lazainy. Ka isika eto tsy hanao fahatsiarovana fotsiny fa ny ahatonga atsika zanak'Andriamanitra hoe inona ary zany no andrasan'Andriamanitra amiko. De izao hoe aza milalao ny fahasoavan'Andriamanitra. Aza milalao ny fahasoavan'Andriamanitra io satria tsy varoboba io. Raha tsapanao ny valeur n'io fahasoavan'Andriamanitra io de fantatrao zay tokony ho ataonao. Eo foana mantsy no piège ho atsika kristianina. Hoe Jesosy mamindra fo, Jesosy be fahasoavana, Jesosy be famindram-po, de ilalaoana zany famindram-po zany ve? Tsindriko tsara hilalao. Tsy miteny akory aho hoe rehefa lasa zanak'Andriamanitra ny olona anankiray tsy manota intsony, tsy any ny resako. Fa ilay sentiment ao anatinao hoe miteraka, tokony hiteraka likiliky ho anao. Hoe fa ino ty ataoko Andriamanitra? Ny fibebahana marina de tsy tahotra ho any amin'ny helo. Hoe sao de atsipiny Jesosy any amin'ny afo be raha vao tsy mibebaka eto. Raha mbola izay ny antony lazainao fa nibebaka ianao, fibebahana sandoko zany. Satria mbola fitiavatena zany. Tahotra sao dia voatono any amin'ny afo be, fa ny fibebahana marina dia ianao rikoriko ny amin'ny ratsy nataonao satria nangedy tamin'ny tomponao nahazo azy. Izay. Tsy hoe tahotra sao de very ny fahasoavan'Andriamanitra dans le sens hoe very ny fitahiana. Mibebah ianao, aza manao fiainana ohatrin'io fa sao de very eo daola neny reo fitahiana be deaibe reo tôbila trano. Mbola izany ve no mahatonga anao mibebaka? Tsy izy zany. Sandoko zany. Fibebahana egoista izany. Fa ny fibebahana tena izy de hoe mafy taminao Jesosy. Nefa izaho mbola manao tsinitsinina an'izany famindramponao zany. Izay zay sentiment zay le plus jamais ça Seigneur. Na de fantatsika, na de rahatsika mahalala aza, fa isika de mpanota mandrakariva.
fa tokony ho zay ny sentiment any anatranao hoe mafy raha tsy mbola tsapanao angatao am' jesosy angatao aminy hoe jesosy ataovy rikorekony zany aho ataovy tsy teheriky am'izany tsony aho ny fahorianao no fahoriako isika mansy tia tena hoe mba tsy hitan'Andriamanitra ve zao fahoriako zao hoe tsy zay ve rehefa ao anaty ady mangotraky iny tsika rehefa ao anatin'ny fahoriana lalina iny tsika de tsy hitan'Andriamanitra ve zao fahoriako zao hoe tena hitany fa andao avadika indray fanontaniana mba hitanao ve fahorian'ny ty rangaty e mba renao ve ny fanaintainany ty rangaty e mba fantatrao ve fa mitomany amin'ny ataonao koa izy e mba fantatrao hoe fa misento hoe ty zanako ty ve de tsy mahatsapa ny vidiny fidianako azy teo amin'ny hazo fijaliana fa atao rano raraka an-tany tao sanatria rano atondraka andamosingisa ao zay fitenena azadino Kalvari teo no namonjenanao ka dia fantanina mipetraka indray androany hoe renao ve tsapanao ve ny sento lalina ny tomponao teo amina fijaliana ny sento izy hoe vita heninao ve zany fa ilay kapiteny romanina teo tongosina fijaliana rehefa nanolotra ny ainy farany jesosy de izy hoe zanak'Andriamanitra tokoa lety izy ary zany jentilisa romanina no miaiky isika manahoana ka de zay no afatra amitsika ny tialady mariny aty hoe andao hiverina any amin'ny bazy andao hiverina any am'le fitiavana voalohany dia tsinona zany fa ity ny fitiavana de tsy nitiavatsika azy fa nitiavana ianao manasanareo hivavaka atsika de akipio ny masonareo dia eritrereto Kalvari eritrereto Getsemane jereo jesosy eo amin'ny azo fijaliana midradradradra Eli lama sabaktany reo nahoana andeha mafoy ahy ianao ho aniza no niaretany jesosy an'izany ho aniza no niaretany fangirifirina sy ny fanaintrainana sy ny fafambaraka sy ny heso sy ny latsa ho aniza no niaretany ny famadian'ny mpianatra azy ho aniza ny fiaretany fandrorana azy ho anao hoa vavakisika jesosy ny fona aminao zahay fa tia tena zay satria ny fahoriana ihany no renay ny fahoriana ihany no fantatray ka miteniteny foana hoe tsy hitan'Andriamanitra ve zao fahoriako zao fa mba hoviny zahay ny mba nahareny fahorianao mba hoviny zay no nahareny fitomaninao mba hoviny zay no nahareny saintonao tsy mahaliana anay zany fa ny mahaliana anay dia ny fahasalamanay ny volanay ny fatafitany zanakay ny fanananay ny lazanay ny voninahitray fa tsy ahoanay ny fahorianao am'izao alady marany izao ndray dia taomy any Kalvari zahay ary ataovy mibarataka tahaka nyty kapiteny romanina ity hoe zanak'Andriamanitra tokoa ianao ataovy vaty fantsika aty anatin'ny fonay ny fahoriana nentinao jesosy mba tsy ho adononay mandraky zahay fa vita faty dra aminao zahay ary fitiavana mandrakizay ho ianao no nitiavako anao ary zanonao mba aretako ny famindram-poko aminao kanefa jesosy io aza vela ilalao famindram-po ny zanakao
azavela hanamaivana ny fahasoavanao ny zanakao fa ataova matsiaro rekoreko marary anay isaky ny manao tsy mety zahay ka tonga amin'ny fona anatrehanao. Vonjeo zahay Jesosy, vonjeo zahay amin'ny tsy finoanay, vonjeo zahay amin'ny fanamaivananay, izany fahasoavanao zany. Idera ny laza ny voninahitra dia anao reriany zay anao hatramin'ny taloha indrindra ka ho anao mandrakizay. Amen. Dia samy hitain'Andriamanitra nametraka ny veloma mandram-piona amintsika ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.